Tsika miteka si urakuraka nje matufuluani Republika ni Madagascar. Saura isika dia iaraka ireto na ny hira pirenena. Matufluan Republika ni Madagascar anan fidenena na tuko. Sim. Alô, alô. Atenção, Luisa. Alô, falei. Bravo. Tuplacy Topkivavy voatonga teto Anosibe izahay tamin'ny omaly de tena tsapako tanteraka vo niala teny amin'ny seranam-piaramanidina de fa tsy mifofona ilongilongy ihany no manitra fa ny fanovana sy ny fiovana sy ny fivoarany eto Anosibe ny aravoravo ny olona rehetrarehetra de hita fa manimanitra ary tena miova sy mivoatra tanteraka Anosibe ankehitriny tokolatokolato. Ravoravo ve no nareo tsy ravoravo. Asotehaka soraka mafy be raha ohatra ka ravoravo te. Tonga eto Anosibe daholy ny tompon'andraikitra isatokiny. Satria teto Anosibe no natao omaly ny filakevitry ny minisitra. Rehefa manao filakevitry ny minisitra amina tanàna na distrikta iray ny gouvernementa dia mijery fotsiny hoe inona avy ny foto-drafitr'asa mampijaly ny vahoaka ary tokony ho atao. Inona avy ny asa efa vita ary inona ny mbola tokony ho atao. Raha mikasika Anosibe manokana no resahana dia mba samy milaza aminareo fa efa mazava ny lalantsika ary efa vitatsika ihany koa ny lalana amin'ny fanovana, amin'ny fampandrosoana na ny modernisation an'ity Anosibe ity. Ka omaly zay dia nivory tao anatin'izany filakevitry ny minisitra any ary tonga eto daholo ny tompon'andraikitra isatokiny. Ao ny andriamatoa prime ministre lehibe ny gouvernementa miaraka amin'ireo ministra rehetra. Ao ny président ny assemblée nationale miaraka amin'ny vice-président sy ireo député. Ao ihany koa ny vice-président ny sénat sy ny sénateur. Ao ny tompon'andraikitra isatokiny ny be ny tanàna
ny préfet, ny chef de district, ao ny ireo tale maro isan-karazany. Midika zany fa manandanja loatra aminay, manandanja loatra amiko ny fampandrosoana ny tia nosy be ity. Ary mino nareo matokisy nareo araka ny tenen'ny Andriamatoa ben'ny tanàna teo, maro ny mpitondra ny fandimy, efa misy ihany ny eritreritra mpandroso, fa zao efa manga ny lanitra, mipotsaka ny masoandro, ary zay ny teneniko anareo, mipotsaka ihany koa ny masoandro amin'ny fampandrosoana ny nosy bebe topolasopolaso. Ekena sa tsy ekena? Asitehaka marobe ara eketeky zany topolasopolaso. Tonga eto am'izao toerana zao tsika, ianareo dia efa afaka miteny hoe itokana an'ity cité ilangilangy eto Nosy Be ity. Mba fanontaniana napetraka hoe oviana mo no mba nisy hoe cité amboarina sy natao zany teto Nosy Be. Nanana ny any Antananarivo ny cité Ambohipo, ny cité Ampefilo, ny cité maro any amin'ny 67 hectares. Fa zao tsika manana ny cité manitra sady miverovero, satria cité ilangilangy, zay ny cité eto Nosy Be miaraka amin'ny président de la ville la population. Tsy voalohany io sady tsy farany, satria zao ny zavatra ho ataotsika dia androany zao cité zao zany dia mirindra avokoa, ary 20 nisan'ny olona zay isitraka an'izany cité izany. Ao anatin'izy io dia natao hoe inona ny tena mety ho an'ny fianakaviana anankiray. Dia ao anatin'ity cité ity zany dia manana safidy ny olona zay voasarika sy mahazo azy. Ny voalohany dia afaka hoe tonga dia alohany daholo le vola raha manana ny fahefana amin'izany izy, dia tsy misy zana-bola. Na alohany mandritra ny 80 volana na 5 taona, tsy misy zana-bola, fa alohany tsy kelikely ihany koa. Na alohany ao anatin'ny 10 na 15 taona, fa amin'izay ndray zany dia maka volany amin'ny banky dia somary misy zana-bola. Fanombohany zao, satria zao betsaka taminareo ny teny hoe tsara le cité monsieur le président, fa izay tsy voafatina ary tsy afaka ny sitraka tao anatin'ny fisaria. Dia zao ny zavatra lazaiko aminareo hoe fanapa-kevitra zay efa namafisiny tao anatin'ny filakevitry ny ministra dia zao, ity eto Nosy Be ity no mbola manana tany betsaka afaka anorenana indrindra eto Madagasikara. Ny zavatra ho ataotsika zany dia zao tamin'ny andro ny fanjanahantany no anisy ny plan d'urbanisme, zany hoe mirindra hoe ty atao lalana, zao ihany ny rehefa ny trano afaka atao, reto ny fotodrafitrasa mila atao anatin'ity tanàna ity. Noho izany dia zao no ataotsika. Ary fanapa-kevitra efa niraisy natao anatin'ny filakevitra ministra ny hoe nisy kajin'olona rehetra, nisy kajin'olona rehetra eto Nosy Be miala any amin'ny mpitondra bajaj, any amin'ny mpivarotra, mpiasa-panjakana sy ireo olona zay mitady ravinahitra na ny diaspora any ivelany, dia omentsika ny anjara sahaza anazy koa mba hanatanteraka ny nofinofin'izy ireo mba afaka manorina, afaka manangana trano eto Nosy Be. Ekena sa tsy ekena? Mety ve zany no sa tsy mety? Zao ary no ataotsika, satria efa fantatro fa liny anareo. Nareo mantsy efa misy mangasy azy hoe tsara le trano président, fa zay ohatrany mba tsy nahazo, fa mba te ahazo. Marina sa tsy marina? Ahoana tokoa moa ny azahoany ny mpitarika posina mpitondra bajaja ahazo trano ohatranyity? Tsy possible. Fa zao manana tetikasa ahafahan'ny olona rehetra, nanareo rehetra manatrika ireo ary ahoana ny ahafahanareo mahazo tany. Zao no ataotsika. Misy tany maromaro zay efa nifaritana atao amin'ny conseil des ministres omaly eto Nosy Be. Zany hoe ty Nosy Be ty no ataotsika fitaratra ny fampandrosoana amin'ny resaka fananganana, manerana fananganana trano, manerana ny Madagasikara. Nofinofin'olona tsirairay avy izy moa mba tsy hanofy hoe mba anana ny trano, zay hoe mba anana ny trano ho azy. Marina sa tsy marina? Hoe mba ny anara mba manana trano fotsiny isitrihana minakavy, dia ravoravo zay monsieur le président, dia ataoko ravoravo nareo minakavy androany. Zay no ataotsika.
zao no ataotsika misy tany maromaro zay araka ny teneniny Andriamatoa sekretera am-panjakana ny misana an-tanàna vaovao teo. Misy antony matoa nanao an'io sampana iray io teo nivon'ny gouvernement tantenako. Ny ataotsika dia misy tany maromaro zany eto Anosibe zay atao parcelle maromaro miala amin'ny 300 mètres carrés. Ny vidiny zany dia eo amin'ny 3 millions ka hatramin'ny 6 millions d'ariary farafabetsana. Ny zavatra ho atao amin'izy io dia ny ministera na ny fitondram-panjakana anamboatra ny lalana, apiditra ny rano, anamboatra ny sekoly, anamboatra ny CSP2, anamboatra ny commissariat, ny hôpital sy ny zavatra maro samihafa ao anatin'izany tanàna goavana sy lehibe vaovao izany. Tsy ny fitondram-panjakana intsony no manao ny trano, satria rehefa ny fitondram-panjakana no manao ny trano dia indraindray maharitra herintaona, roa taona, telo taona avy vao vita ny tetikasa ohatran'izao. Fa ny zavatra ho ataontsika zany ao anatin'ny enim-bolana dia hovitaina ny aménagement an'le tany tsirairay avy, dia mividy amin'izay nareo zany, mividy daholo. Misy zany mividy ny olona tsotra, na ny mpitondra bajaja, na ny mpivarotra, na ny olo-tsotra, na tsy mpiasa mpanjakana, dia afaka mividy tany ao anatin'izany tany zany. Fa ianareo ihany manao ny trano tsikelikely. Ny plan fotsiny no atao hoe tsy maintsy ohatran'izao ny plan. Ao zany ny hoe le trano falafy dia apetraka hoe case traditionnel amélioré, ohatran'izao kosa ny tsy maintsy abeany dia mirindra daholo, tsy afaka atao lehibe, tsy afaka atao kely. Any amin'ny tany hafa indray dia afaka atao ohatran'izao ihany le plan, fa nareo ihany manamboatra anazy, mety moramora kokoa dia nareo manamboatra tsikelikely anazy eo. Ary isany koa ny toerana hafa izay vidiny ny diaspora na ny olona hafa manamorona ny laka, manamorona ny ranomasina, dia ny fitondram-panjakana ihany koa ny mampiditra ny rano, manao ny lalana, dia samy manorona tsikelikely eo itsika menakavy mba azo ny tandrify azy, mba azo ny sahaza azy ny vahoaka ny Mosibe Ranomantolo sy ireo zay te hisitraka an'izany mba hampandroso an'ity Madagasikara sy Mosibe ity populasion. Mety sa tsy mety? Zany ny zavatra ho ataontsika. Ary zany zavatra ho ataontsika zany tsy andrasanela fa hifatapaka atao anatin'ny filakevitry ny ministra Omaly ary ny sekretera am-panjakana rapiditsy ihany androany ihany dia hijery an'ireo tany ireo dia efa nao ny plan'izy ireo dia efa anatanteraka an'izany. Zavatra tiako lazaina aminareo dia mirosotsika ary mandroso. Zany zavatra zany no ataontsika. Ny eto Anosibe miala etotsika zao rapitso dia andeha ametraka ihany koa mivady fototra ametrahana ny parc solaire lehibe. Omaly 5 mégawatts no ilainy eto Anosibe amin'ny herinaratra. 5 mégawatts ny parc solaire ao apetratsika rapitso. Zay no ataontsika amin'izay zany nareo amin'ny alalan'ny masoandro ihany tsy mila gazoal tsony dia azo an'izany famokarana herinaratra zany. Ary mbola ao ampitombotsika 5 mégawatts io amin'ny taona ho avy zany hoe ny olona rehetrarehetra ampitomboana ny branchement. Satria zao nareo raha mangataka amin'ny jirama hoe mba ampijirojiro dia mbola tsy manao ny jirama satria tsy ampy ny famokarana. Fa manomboka afaka volana vitsy, afaka amin'ny herintaona farafatarany dia ho malalaka tanteraka, ho libre tanteraka ny fampidirana jiro isaky ny tokantrano eto Anosibe eto place de Bovavy. Andriamatoa be ny tanàna nangataka ianao teo no hoe mba mila camion benne satria ny tanàna madio tokoa dia mila atao ny tanàna mandroso dia tanàna madio. Noho izany Andriamatoa be ny tanàna ampitiavana lehibe no anolorana any tanàna Anosibe sy anao camion miaraka amin'ny benne anankidimy izay ho atolotra ho an'ny Anosibe eto place de Bovavy. Tonga dia mety horomarika Antananarivo dia ho tonga aty zay camion zay afaka andro vitsivitsy fotsiny Andriamatoa be ny tanàna. Ity toerana misy atsika ity eto amin'ny eto amin'ny logement Ampasindava fokotanin'ny tsara rivotra mandetsika efa vita somatsara ny lalana iny mandrapatonga ny andilana rapitso no tokana atsika fa tena za aloha dia ravoravo satria rehefa makany mba mitsipika makany Maurice ianao mandeha makany La Réunion dia mba tsara ny lalana ary tena hoe
tsara le mandeha makany amin'ny hôtely sy mitsidika an'izany tanànan'ny Maurice zany fa ankehitriny tsika tsy mena amin'ny ta fa raha mikipony masonao mandeha tsy mahita lavaka tsony na dia kely azy tsy mare milatsaka tsisy lavaka tsony andehanantsika tsy mena amin'ny ta zany tsika amin'ny any anosy Maurice na any anosy La Réunion fa zao Madagasikara vao tena afaka mifaninana ary nosy be minona reo ana fa nosy be potsiny dia afaka mifaninana tsara amin'ireo atoerana fizahatany na any a Maurice na any Seychelles na any a Maldives satria vita ny lalantsika miroso ny lalantsika ary tsy maintsy ataontsika mandroso mamiratra hatramin'ny farany ity nosy be ity Topolasy Dobivavy ka dia mbola maromaro ihany moa ny fitokanana ho ataontsika androany satria mbola hitokana ny EPP tsika mbola ametraka ny vato fototra sy ny fanombohana efa mandroso izy eo ny parc solaire ary efa vita ihany koa ny parc solaire satria 5 mégawatt no apetratsika eto fa 3 mégawatt efa vita ihany koa zany hoe afaka volana vitsy dia tsy mijaly jiro tsony nareo ary eto anosy be Topolasy Dobivavy zava-dehibe zany ka dia maro ny zavatra mbola ho atao maromaro ny toy izao fa dia engany ary mino sy matoka fa ohatran'ny anarany tia cité etry manitra mahaverivero nanaovantsika anosy be dia hitokana any cité ilangilangy isika makasitraka Topola makatela Dobivavy Akakasika karazana tombontsoa ny Republikan'i Madagasikara mitondra amin'izay lahateny izay zao resika dia hiditra amin'ny tapany faharoa amin'izao fitokanana ny Ilangilangy City izao ka misy ny fanapahana ny ruban ny fanokafana ny takela-bato amin'izany fitokanana izany ndao ary tovoka Ya, fitokanana ny zao fotodrafitasy zao moa dia voasoratra sy miraikitra ato anatin'ny takela-bato izay misoratra ny ranom-bolamena izany hoe tsy afaka kosehana tsy afaka fafana na dia mipetraka ao anatin'ny tantara toy izao ny vakiny izany Republikan'i Madagasikara fitiavana tanindrazana fandrosoana cité Ilangilangy nosy be notokana ny Andriamatoa Andry Rajoelina filohan'ny Republikan'i Madagasikara notony ny Andriamatoa Andia Manohisoa Gérard sekretera-panjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana ya dia anolotra moa zany tsika amin'ny fomba ofisialy ny reo zay misitraka sy nahazo an'izany trano zany dia omeko ny ao amin'ny atao amin'ny logement numéro 10 izany ao amin'ny 10 aviarinareo miaraka amin'ny zanakao zany dia tia ny lakile atolotranao dia ny zanako koa afaka maka kely ny lakile da aloha hita le 10 zay eto ka io zany dia zareo dia maleva malasana olo lehibe somatsara ato ny ankizy dia azo ny zavatra irina daholo ianareo dia engany ka hitondra soa sy fahasoavana ho anareo menakavy kely ny fahazahoana an'izao fisitrana an'izao trano zao eny dia iny lakile zany manokatra ny fivoarana sy ny fiainam-baovao anareo mianakavy kely